amitsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana sy ny fiatanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompo sy mpamonjy antsika. Dia miaraba ny mpitandrina Ramamonjy Soa Filipera mivady mianakavy mihitsy aza izay manatrika ity fotoana androany ity. Araka ny resaka izay ny fanaovana Ibrahim moa dia ao anatin'ny fotoana izay ankalazan'Andriamanitra noho ny jobily fisotrondrononina izy amin'ity taona ity dia miaraba sady na dia vo alady mitandra azy ty andro an'io ty mbola ho avy zany andro malaza zany dia miaraba sady mahatratra izany taona izany. Nenay mbola misy taona vitsivitsy zay vao vita fa ny azy zany zao dia vita ny fanompoana atao anivon'ny fiangonana fa ny fanompoana mahampitandrina dia aina ny fetra ary tady itsoko amin'ny faculté de théologie eo izy io nefa zay dia mbola hitady hevitra ihany hoe ahoana reny fomba zay hitazonana azy ao amin'izany fampianarana teolojia izany na dia tsy amin'ny fanomahana mpitandrina mivantana azy. Ny teny izay nomeny amo hotoriny amin'izao andro ankehitriny zao dia ny Hébreu 7:20 ny 7. Zay fanovakiny ny mpamaky teny mpanompon'Andriamanitra teo ihany. Dia le hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay fanotory ny ten'Andriamanitra taminareo, hevero ny hafaran'ny fiainany ka arao ny finoany. Indraindray iny tsy indraindray akory ara fa mazana sy matetika ity teny ity dia toriny amin'ny aladin'ny mpitandrina, aladin'ny mpitandrina tahaka izao zany, na koa hoe amin'ny fotoanan'ny fandraisan-tanana mpitandrina na amin'ny fotoanan'ny fanokanana mpitandrina. Amin'izany na mpitandrina vao ny asa volana vitsivitsy eo amin'ilay toerana iasany na mpitandrina efa ny asa taona maromaro teo amin'ilay toerana izay iasany dia raisina ity teny ity atao hoe hevero ny mpitondra anareo. Ny zavatra tsindriana amin'izany dia ny fanohanana ilay mpitandrina amin'ny zavatra tokony ilainy andavanandro, fanampiana azy amin'ny asany. Indraindray afangaron'ny olona zany izy io amin'ilay iry amin'ny 7:20 hoe manekeny mpitondra anareo ka mano avy azy fa izy miambina ny fanahinareo araka izay tokony ataon'ny olona mbola ampamoaina. Zay no anafangaron'ny olona n'izy io indraindray. Tsy dia tena marina loatra zany dia anomanana ny mpitandrina, ny tokony anomanana ny mpitandrina ny afatra zay resahan'ity Hébreu 7:20. Tsy tena marina loatra zany na dia tsy tena diso loatra koa azy. Raha ny tena marina ny ampitain'ny mpandoratra eto raha milaza ny amin'ny tokony hiheverana ny efaran'ny fiainam-ny mpitondra na tokony ahatserovana ny mpitondra raha raisitsika ireo teny tsirairay izay milaza azy eto donge vakitsika tsara mihitsy zany dia raisitsika tsirairay mihitsy ny hoe tena vakitsika tena vakina amin'izay natony esorina mihitsy ny zavatra tsena hoe inona moa no dikana fa tena mifantoka eo mihitsika hoe tsarovy ny mpitondra anareo izay efa naninona nitory ny ten'Andriamanitra taminareo, hevero ny inona ny hafaran'ny fiainany ka maninona arao ny finoany. Miresaka fanohanana ve zany? Tsy miresaka fanohanana zany, tsy miresaka fanohanana mihitsy zany. Raha ny marina fahatsiarovana ny mpitondry izay efa niara-ny aina nandritra ny taona maro. Zareo tsy mpitondra vao tonga teo volana vitsivitsy fa tao anatin'ny taona maro efa madivy isaraka azy
eo madio efa isaraka de efa jereo ny anay ny afaran'ny fiainana zany hoe efa mifarana efa misy fotoana zay iafaran'ny fiainana zay ndresana eto ary mety efa tsiotsony hafa zany hoe mpitoro efa tsiotsony no asaina tsarovana asaina everina ny afaran'ny fiainana asaina arahana ny finoana zany hoe tsy fahatserovana olona na mpitondra vao manompoka asa kory na eo ampiranasa mbola iasa maharitra taona maro no resahana eto otsika teren'olo hoe afangarony olona mandiny fahafito ambin'ny folo izy io ka eto zany dia ka eto dia tandrify tsara ny vanim-potoana ankehitriny ity andiny tsoratra masina zay atrentsika eto ankehitriny ity satria araka naparako hoe rehefa nresaka tamin'ny mpitandrina aho dia nilaza izy hoe za mose fandeha sotroronony dia tena io no mba nofidin'ny fiangonana io fanarana tamin'ny fiangonana fa hotoriana dia mifanaraka tsara zany hoe raha miteny zany tsika mazava be zany tsy mila zavaina zany io raha ny tena marina tonga hoe vita ny toroteny fa dia aly tonga dia atao fotsiny zany zay voalazy eo io dia vita le toroteny zany hoe tsarovina azadino pastera no ny toroteny nataony teto io izy eo pastera raha matsofily be raha am'izao ahitanareo azy zao jereo nefa ran'ny fiainany firy taona moanao pastera ny teto firy raiky amin'ny telopolo taona dia alo io zany izao dia alo fisaratserana zany tany amin'ny raiky amin'ny telopolo taona lasa zany dia tonga amin'io izy dia zay zany dia very ny finono hoe ny finono tao anatin'izay telopolo taona zay dia alao zany vita ny toroteny dia zany dia tena maro fa eto mo mena 5 mitra eo iresaka an'izany dia horesahako ihany hoe inona mono mba ty inona mba afatra manokana tiako ampitaina raha ohatra ka manatry izao fa raiky amin'ny telopolo taona na mpitandrina izao eto raha ny tena marina zany dia tsy mitodika makany aminy tsy mitodika makany aminy izy ity hoe mitodika makany aminy afatra ka hoe toano izy ampio izy ento ambavaka izy tsy zany fa maninona raha izany zavatra zany ny tika atao dia tsy ity teny fa le galatiana toko faina andiny fahenina aitsika tsara zany hoe maninona okazay ampianarana ny teny foy zavatsoa ho an'izay mampianatra fa ity teny ity dia mitodika makany amin'ireo olona anoratana zany hoe tsy mitodika makaty amin'ny pastera io inona ny tokony atao amin'io pastera io fa inona ny tokony ataon'ny fiangonana inona ny tokony ataon'ny mpitondro makany zany izy makany aminareo zany izy raha amin'ity andro an'ity no resantsika zay ndrazatsika eto ka eto zany ny fantanyanao voalina dia hoe ahoana no fomba atserovana ny mpitondra zay efa mety sy hotsony raha lasa tokoa pastera andeha retrizy tonga ny faranao lasa izy tsy etsony izy tsy etsony izy dia ahoana ny fomba mba atserovana azy zao teo hoe mazava loatra tsy mila manao toroteny akory tsika fa dia efa kitsikio dia vita le izy fa satria ny zavatra zany dia hoe tsarovy izy no ninona noho ny toriteniny tsarovy izy noho ny toriteniny zay zany voalohany zany hoe nareo zany faharoa dia hoe heverony efa ranony fiainany ka arao ny finoany dia eto dia somary hitondra nareo kely amina tsy tena hoe tolataolana za manko ny io zokolahy koa dia mpampiandra doko mbatika ary anisan'izay ngezalahy atao anatin'ny efijekem ary zany no mahatonga na hoe tena tsy te afoy azy io hoe eny fa dia isotrony tokoa dia fa aly za fa dia efa misotrony dia fa zay moa zany fa mbola hitadiavana hevitra ny hoe hijanona eny eo amin'ny toeram-pambanam-pitandra zany dia eto zany voatery ampiasa teny grika hevitra samy hafa zay tandrify an'izany mpanompon'Andriamanitra zany hoe otsika teny hoe ahoana no fomba atsirovana ny mpitondra zay fa tsy ho eotsony lasa dia isotrony izy ahoana fomba atsirovana zany dia otsika hoe tsarovy izy inony ny toritenina ny matoateny grika ampiasainao dia le hoe mnemeno hainy pastera tsara zany
zay no ampiasainao. Io teny io no ampiasaintsika ao amin'ny vavaka fahatserovana amin'ny fandraisana fandraisan'ny tompo. Ataontsika zany zao fandraisana fandraisan'ny tompo. Io vavaka io no ataon'ny mpampianatra dogmatika hoe anamnèse, zay ahatserovana ny nanorenan'i Jesosy ny fanasan'ny tompo. Ka ny tenenany hoe ahoana moa izao no ataovy ho fahatserovana. Ny teny hoe io teny io koa no ny avian'ny teny hoe mnémonique. Asa misy mahalala an'izany. Atao hoe mnémonique dia fomba atao ahatserovana na anamorana ny fitadidiana zavatra anankiray. Zay no hoe mnémonique zay. Ohatra fotsiny zao fon'izay mpianatra sekolalady ny anatra katéchomène dia misy an'ilay fomba fiteny hoe rococo galéfico. Aisika zany reny no antsoina hoe mnémonique. Dia eto zany tsika raha iteny hoe tsarovy ny mpitondranareo zay efa nitory ny tenin'Andriamanitra taminareo. Ny zavatra tokony ny fanontaniana tokony ampiantsika zany eto teny hoe inona re ahoana no tokony ataon'ny fiangonana mba hanamorana ny toriteny nataon'ny mpitaritra teto nandritra ny firy taona? Raika amby 30 taona. Zany no takina amintsika. Zany no takina amintsika zany. Ho an'i Jesosy tompo zao rehefa nanao izy hoe zao no ataovy fahatserovana dia nisy famantarana, nisy symbole zay atrentsika zao zao latabatra mivelatra zao dia misy io misy mofo, misy divay. Rehefa manao batisitsika dia misy rano, misy famantarana hita maso azo tsapahitana zany. Ary io zao ke io dia rano ihany ny rano mofo ihany ny mofo. Fa izao rehefa manatrika atsika io dia eo mihitsy Jesosy noho ny asan'ny fanahy masina. Ary dia mino isika fa noho zany asan'ny fanahy masina dia mandray ny tena sy ny rano tompo tokoa isika. Na dia mofo azy io, dovay fotsiny ihany izy io. Ary tahaka zany zany hoe inona no famantarana izay ataontsika ahatserovana ny toriteny nataon'ny pasteur Ramamonjy Sofilibera nandritra ny 130 taona teto Ankadikely. Inona tokoa moa zao? Raha antaniko zao nareo hoe inona ny toritenin'ny pasteur voalohany teto? Volan'inona ianao pasteur tonga teto amin'izany? Oktobra. Tamin'ny oktobra 130 taona lasa zay. Inona re tsarotsika ve zany? Tsarotsika ve zany toriteny zany? Ary dia tsika teny hoe inona ny toriteny? Voaveritsika ve ny toriteny farany nataony teto? Zany ike netakina amintsika zany e. Zany hoe mandeha makany amintsika zany ike netakina amintsika zany e. Sarova tsara ravana fa izao raha mamaky eo ambany eo tsika. Raha mamaky eo ambany eo tsika dia ahita tsara toy eny akaiky eo ny hoe Jesosy Kristy maninona? Tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Zany Jesosy zany dia tsy iza fa lay teny tonga nofo, lay toriteny velona, lay notorian'ilay mpitandrina teto nandritra ny 130 taona. Zay nge lay fiainatsarovana zay Jesosy lay tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay zay. Fa raha Ramamonjy Sofilibera no tsarovanao inge zao 130 taona izy no teto apahampitaona manahoana re zany hoe 400 taona am'izao ty fiangonana ty 400 taona 500 taona tsy niambon'le taona teto akory azo. Ary efa nisy mitandrina be dia be teo efa adinonareo ke zany pasteur Ramamonjy Sofilibera ke zao tsaronareo hoe ary avy fotoana adinonareo ne zany ho adinonareo ke zany tsy ho mandrakizay zany fahatserovana zany. Fa inona no mijanona ao mandrakizay? Ny toriteny zay nataony teto mijanona mandrakizay zany satria zany no antoko ny famonjena. So mahavonjy Ramamonjy Sofilibera
tsy mitondra ny aninona koa zany tahaka anazy zay tsy mitondra aninona, tahaka anao zay tsy mitondra ny aninona, tahaka anao tahaka atsika izao zay tsy afaka mamonjy nantenatsika azy fa Jesosy Kristy lay tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay zay no mahavonjy ary zay no asaina tsarovansika tanike fa raha izy nytsarovansika maty antoko tsika maty antoko tsika de hoe ahoana eto zao dia tianososikevitra ny hoe mba manandrama hoe pastera hoe manaova fananana dia zareo daholo mipreparation rehetra ny hoe ny fitoriteny atao mba zay toriten'ny pastera atao anatiny 5 taona inona daholo moa zany inona daholo ny afatra dia ataony fananana mandray anjara ny sekoraty mandray anjara ny rehetrarehetra fa tsy vitan'izany ihany enkely izy zay zany toko hoe ny fiangonana miakapeny zany fa enao mihitsy ko zany hoe ina tokoa moa tamin'ny toriteny nataon'ny mpitandrina tao anatiny raika amin'ny telopolo taona inona no fiantraikan'izany teo amin'ny fiainako firy tamin'ny toriten'ny pastera natsapako hoe tena iny toriteny ankiray dia niova ny fiainako zany fahatsiarovana ary iny fiovako iny dia hoe tsy mena mandrakizay eo am-pialasana fihevian'ny tompo zany anke ny elainy zany anke le fahatsiarovana dia mamorona zany azo atao hoe mnémonika manko zany ny hoe famorona zavatra famorona activité atsiarovana inona tokoa ataon'ny pastera inona ataon'ny pastera tamitra mampatsiaro aho eto andeha nisotronao ny mpitandro atao faravohatra nataony milaza nyzany fa tsy voatery zany akory atoreo dia niteny tamin'ny fiangonana dia hoe na asainy manoratra daholo ny kristiana rehetrarehetra hoe inona ny tsaroana ataon'ny pastera dia nanoratra daholo tokoa ny rehetra nanoratra misy moa tsy nampozy zao ndre hay ve zany ny fiheveran'ny olona misy hoe matray hay tena zany ry havana le fahatsiarovana zay takina amintsika fa raha tsy izany ho iaho dia toy ny tsy nisy zany 30 taona miainan'ity mpanompon'Andriamanitra teto ity izany Jesosy no lay tsy miova omaly sy an'io ary mandrakizay ny tokony ho tsarovantsika ary zany ihany nataony io mpitandrina eo nandritra ny 30 taona teto nampiandra ve izy zany ny votoatiny nitoriteny ve izy zany ny votoatiny niditra anatin'ny tokantranonao ve izy zany ny votoatiny ninona nataony ny faniataminao ty-andalana ve izy zany ny votoatiny tsaroanao ve zany raha tsaroanao zany dia misy dikany zany jobily fisotrondrono atao amin'ny mpitandrina zany fa tsy zay andry havana fa araka ny ambarana tokoa dia ny hoe hevero ny hafaran'ny fiainany zany hoe tsy tsarovana fotsiny zany lay toriteny hoe tsarovana ny toriteny paster zany tena mahay mitoriteny zany za moa rehefa miresaka amin'ny zanako nge teto hoe teto ndraisina mpanefana sany tompo teto nanao ny activité samihafa teto izy nanao zanako anankiray moa tany Ambohimpanja izy tamin'ny fotoanandro dia aveo izy tonga teto mpanazava teto ny zanako fa rehefa niakatra tany-Tananarivo moa zay dia somary lavidavitra kely aty dia nisy activité ataoko dia lasany izy fa tsy mitoroka voninkazo amin'ity zokolako ty fa rehefa antena hoe ohatra an'izy akeny atao hoe pastera dia ahoana izy ohatra amin'ny pastera Philibert zany ndika zany atatra zao hoe raha ny zanako sy vady aman-janako zany azara dia maso an'izany ozy avady ianao dia tsy ohatra amin'ny pastera Philibert mihitsy tsy hoe mitoroka voninkazo raha miteny zany fa misy zavatra marina anke zany ianao tsy pastera zany zany tsy ao anatiny rehefa atenany hoe pastera vady aman-janako dia tsy dia ao anatiny loatra fa mbola any amin'ny asa na any amin'ny fahafiry na any amin'ny fahafiryany zany hoe raha miteny zany tsika teny hoe heverony ny efa rano fiainana ka arao ny finoany dia nareo atao kady kely no anisan'izay ny aina zany hoe ngeza lahan'ny finoana mpampianatra fotokona raha teo koa izy ary tokony atsapa sy atsiaro an'izany eto dia anazavaka indray hoe ny teny fanalahidy ahafahana manazava ny tokony heverana ny efa ran'ny fiainan'ny mpitondra sy ny tokony anarahana ny finoany dia ny voambolana grika hoe anatrofé ny mpanao haiteny na ny linguiste moa tena mpampiasa an'izany izany dia azo atao hoe tsy madikevitra zany hoe rehefa mijery zavatra ianao dia tsy ny andohany ny jerena fa ny farany
tsy ny hoe fiandohany hoe raha ohatra zany zao ny olona anankiray hoe tsy ny fahaterahany fa rehefa tonga antitra izy a dia ilay fahanterana iny jerena ary miverina vary ny fijerena azy. Raha misy aza voateraka dia tsy ny fahaterahany iny ny jerena fa hoe raha afaka 50 taona ry anahoany ty zazy ty. Zany ny zavatra zay resana rehefa miresaka zany hoe anaty rofe zany tsika. Dia zany mahatonga ny misy zany mahatonga ny iny ty zany mahatonga ny olona satsasany teny hoe ny olona endry ny olona hendry ono dia ny olona zay afaka manoratra ny kabary atao eo ampandevenana azy. Zany hoe izy any zany hoe rehefa alefo la dia zao ny kabary ataonareo mety azo atao ve zany? Azo atao zany satria ny oresahana ange dia nataonao teo amin'ny fiainanao dia iza manao n'inona ataonao tsy anao ve manapa-kevitra hoe ty ataoko androany dia ty ataoko rapitso ty ataoko ravakapitso tsy hanao an'ity fa rindreny ataoko ezaka hanao an'izao zao rehefa maty angenao dia reny resahan'ny olona fizaka hoe mandrafitra an'izany fiainanao zany tsy ianao ihany ianao ihany ianao manao an'izany zany hoe za eo amin'ny fiainako dia araka amin'Andriamanitra eo amin'ny fiainako dia rehefa maty ianao dia zay ny tantarain'ny olona za raha tsy hiditra am-piangonana zany rehefa maty ianao dia zay ny tantarain'ny olona fa tsy ohatran'le hoe daly voatifitra zandarme dia rehefa alevina izy nentina tao am-piangonana ny teny ny fidiny fianakaviana dia hoe sambatra ny maty eo amin'ny tompo fa hitsahatra amin'izay sasarana izy tandrify ve zany mampatahotra zany ka zay zany tena tsika etony hoe raha miresaka an'izany zany tsika eto dia ny fantaniana apetrakatsika dia hoe maninona ny olona anankiray ny tonga amin'izao dingam-piainana misy azy izao ary zay eo amin'izany fiafarany ny tantaram-piainan'olona anankiray zany eo zany ianao no manontany tena hoe fa mba naninona loatra le tonga amin'izao tanjona zao pastera Philibert mivady teto amin'ity fiangonana ity eo anao no miverina mijery ny 30 taona hoe io ny fiainana zao dia miverina makany amin'ny 30 taona lasa ianao zany hoe tany amin'ny taona firy moa zany tany amin'ny taona 770 miverina makany ianao miainga aveto io izy io mijery zany naninona no tonga amin'izao farany zao izy mazava ho azy nisy lalana ny zorany tao nisy lalana zorany tao naninona satria nanana finoana izy nanana finoana matoy izy tonga teo amin'io tandreo misy fomba fiteny anglisy zay ny hoe aza ny zaridainako maitso mavana ny jerenao fa ny rano laniko sy ny fakturana lohako tany amin'ny jirama mety hijery anao mahafinaritra zany tokotanin'olona zany tena tsara fa ny karakarainy io no tondrany io nahafinaritra io ozy anao hoe dia sambatra re pastera Philibert rehefa dia tonga amin'izao fiainana zao tena hoe jereo ny hafaran'ny fiainana tonga eto zany ahoana re natonga avy any teo ary mazany so matetika aloha dia mitena zany ndraindray moa dia tena hoe ianao raha ka dia manambitana ianao ozy olona ndraindray ahoana ary za manambitana zany raha mba fantatry olona manko ny lalana ny zorako ka tonga eto amin'ity toerana misy aty dia tsy teny an'izany akory ny olona fa mba handeha amin'izany lalana ny zorako zany izy ary mety hihoatra azy ary zany tena eto hoe evero ny hafaran'ny fiainana ka arao ny finoana ny finoana ngeriavana raha ny tena marina dia tsy inona akory eo anatrehan'ny finoana raha ohatra zao tsika ka mijery ny tantaran'ny Abrahama raha ireny vakitsika teo Abrahama keny atao hoe inona rain'ny mino fa ahoana natonga ny Abrahama tonga tamin'izany hoe rain'ny mino zany natonga azo rain'ny mino koa dia zao hoe nomen'Andriamanitra fantany fanazanaka rehefa avy eo nahazo zazalahy tokana izy iny zazalahy tokana nataon'Andriamanitra hoe atero fanatitra ho ahy io Abrahama tsy hoe ianao Andriamanitra dia Andriamanitra mila vaniny ianao sona zany Abrahama hoe natao nameny le zanalahy tokana raha ianao zao ve natao hoe tsy manazanaka fa tsy anankiray dia hoe atao fanatitra ho an'Andriamanitra zanako io azafady kosa Andriamanitra fa tsy fotyoka vola mankarena ndray tsy fotsika ane maitsy amofa izany zay ndraiky
fa Abrahama matoa tonga tamin'izany ary iteny efa Jesosy koa tsika Jesosy ne zanak'Andriamanitra tany ambony tany izy nidina ho takany anankiray tamintsika ary tsy atakany anankiray kory fa maty afa-baraka teo ambony hazo fijaliana ary zany fanekeny ny fahafambaraka teo ambony hazo fijaliana zany nahavitany ny famonjenantsika ary dia nanjary atao hoe tompo sy Andriamanitra izy zany hoe raha mitentsika andra mamonjy Filibera tonga amin'izao tanjona misy azao dia nisy finoana tsara fa zany finoana zany ndray tsy azo atao hoe manam-pinoana nge ny olona anankiray rehefa notahin'Andriamanitra izy ka sandratra dia tonga amin'ny frère ihany tsy manam-pinoana zany olona zany ohatra olona anankiray ny hoe fonisina antra dia ozy hoe Jehovah ny mpiandry ahy sy raha tany teo amin'ny vavadiny fa rehefa nanankarena izy dia sololo le soratra efa hainareo le soratra ahoana izy tareo alika masika fa iny zany izy raha mbola nahatra Jehovah ny mpiandry azy fa rehefa nanankarena izy ny alika masika mpiandry azy mandainga vetsika raha miteny zany zany ngilikisa zany iny zany hita masoka zany ary ny olona ndray raha teo ataoko hoe hiara-ny fahavoazana izy hiara-ny fitsapana izy dia manino mamoy fo zay mandeha avy any le hoe Tolia nanokana fiangonana tany am'le Tolia any Ambalavao tseny Paris any andrefa nakaramena alavao tsy Paris dia nisy mpanan-karena be zay mpanan-karena izy araka taminay tany maty vo aingana kely vao tatoato izy mo dia miresaka eny an-dalana miresaka eny an-dalana miresaka ny fombiazana azo tamin'Andriamanitra izy dia ozy no ray aman-dreny raha ohatra moa zany zao esoron'Andriamanitra aminao reo arenanao reo mbola nompan'Andriamanitra veno tsy asorondreo ozy rehefa tena noheveriko le fomba fiteniny ny dikany fena dia ny hoe le antony anompoko an'Andriamanitra ka hijanokana amin'Andriamanitra dia satria meny fitahina meny zavatra rehetrarehetra aho ary vokatra dia manompo an'Andriamanitra nefa itsika tsara taranjoba itsika tsara taranjoba fa eto zany tsika mametaka fanontaniana ny hoe tamin'ny fomba manahoana re no nihatrehan'ity mpanompon'Andriamanitra ity ny fahombiazany teto amin'ity fitandremana akady kely ity teo ve ny fahombiazany ary dia mbola mipetraka tamin'ny fanetretena mandrakariva izy teo ve ny fitsapahana azo azy dia naharitra teo amin'ny fiarahana tamin'ny tompo izy tsy fantako zany fotoanao fo ihany efatra taona ihany tena nirahana im rahalahy fa raha zana hita azy aloha dia tena hitako mihitsy hoe tsy hitako izay fomba ilazana azy fa dia raha tsy nisy azy dia tsy vitako ny efatra taona nitondrako ny synode apartany raha jereko ny raha nila faharan-tsaina sy ny fahaizany mandamina volana zavatra manahirana ainy ny manana ianao ny mpitondry ary rehefa mpitondry ianao dia misy toerana tokony hipetrahanao tsara ainy ny mametraka an'izany zay tsy hisongonana ianao mihitsy fony za présidence zao raha nana ray aman-dreny be ary izy ainy toy nefa na miteny ampatsorana miteny mahitsy orsea tsy mety reny zavatra eny aza mamerina tseny roa sefa avelo ako se raha mbola reny no atao se zay mirahalahy ny tena zany ary everitra hoe manam-pinoana za moa za olona taitaitry ty olona maheriseritra mitratrevatrevy ty ary dia izy no mpapidina hoe tampoy rano kely ny dovainao fa ohatra mahery loatra izy zany aza niaraka taminy dia mahatsiaro an'izany ary zay no mbola mikirako azy hoe ahoana reny fomba mikirako azy mba tsy sarany amiko na dia andeha sotronao azy nareo akatikely zany dia manana zavatra be dehibe ho tantarainy hevitra azy ary ny tanjonao dia ohatran'izao hoe ahoana reny itoerako na tsy etotsony aza pasteur raha mamonjy Filibera ahoana no hitazonako zany fonoko zany ahoana no hitazonako izany fiainana zay nentiny sy nozarainy teto amin'ity fiangonana ity zany toetsona izy andeha sotronolo izy ahoana no hitazonako an'izany anjaratsika sany eny manko ny rehefa lasy pasteur dia misy mpitandra vaovao miditra eto dia fa ihany rangata amin'ny raha mamonjy soa zany ino ataontsika fa ihany tamin'ny matantoko sika raha zany no ataontsika za zao dia efa mahita mihitsy tsy mbola eny andeha ataoko hoe tsy mbola mahita fa fiangonana sasatsasany misy ange raha mamonjy soa kely be dehibe misy ange zao mandehandeha ao e na ny fomba fiteny na ny fomba fihezika ny faneho-kevitra dia efa raha mamonjy soa be dehibe no mandehandeha eo ka zany ravana raha faranatsika ny toroteny dia zao fa lava sady zay
raha faranantsika ny toriteny ohatr'izany hoe asainy ianao zany atsiaro ny mpitondranao noho ny toriteny dia tsy iza fa lay Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny fionanao tamin'io Jesosy io nanova ny fiainanao. Dia 30 taona izy teto. Dia tsarovy zany hoe inona tokoa moa ny toritenin'ny pasteur. Tokony hamorona zavatra ny fiangonana hitehirizana an'izany. Faharoa, hevero ny hafaran'ny fiainany. Arao ny finoany. Raha mahita anao fa sambatra izy, dia manontany tena hoe ahoana tokoa moa ny finoany olona io fa hipetraka amin'izay fampianarana efa nataony nandritra ndraiky amin'ny 30 taona dia io dako fa ho sambatra tahaka azy keo aho. Raha eo tokoa ny fanohanana azy amin'izany izy andeha sotroron'olo zany, tena tokony atao zany. Za tsy manao hoe tsy tokony atao kory zany raha manao zany tokony atao zany. Mitandra amin'ny sotrono nge mazana soa matetika tena vao mijanona tsy miasa fotsiny izy dia tonga dia miareraka avy hatrany. Tokony tady fomba ny fiangonana mba hitazonana azy amin'izao endriny ankehitriny zao. Zany taitra be mihitsiny hoe angamonao 5 taona sady ataoko ty fa dia zoky taona sy 4 taona fotsiny zao izy hoe tena efa zoky lavitra be mihitsiny. Dia mba ho tazontsika ohatr'izao foana izy naroviana fanohanana azy amin'ny fiainany andavanandro mihitsy ndrasana amin'izany. Fa ho antsika koa dia izay afatreno tiako ho zaraina amintsika tamin'ity maraina teo. An'Andriamanitra voninahitra fa fahasoavandriavana amin'ny toerany anankely amintsika. Amen.